Atao amin'ny siège CENI zany. Monsieur le ministre, aminao ary inona ny critère ny filaminana? Critère ny filaminana rehefa milamina ny tany, rehefa tonony rehetrarehetra, rehefa tsy misy ny fampianto sy ny ery sy ny aroa, rehefa tena mizotra afaka miasa sy mamokatra ara-dalàna vahoaka malagasy, zay dia milamina sika. Ka mifanaraka amin'izany lazainao zany ve ny zava-misy amin'izao fotoana izao? Amin'izao fotoana izao oui ny eto ambonin'ny tany rehetrarehetra aiza moa ny tena misy milamina eto ambonin'ny tany, tsy misy aniza mitonga lafatr'izany fa raha hijeritsika eo ahoana ny eto Madagasikara amin'izao fotoana izao dia jereo anie ny any ivelany atsika efa mitovitovy endolo ihany ny zava-drehetra, tsy afaka miteny mihitsy ntsika hoe mikorotana manahoana moa eto amintsika, tsy misy mikorotana be ahoana zany eto e, tsisy fotrany eran'izao tontolo izao izay misy eran'izao tontolo izao anie misy ny crise politika, misy ny crise politika, misy ny crise sociale, jereo zao nanara-baovao tsika tsy vao omaly izy iny fa ny France zao dia misy fanontaniana farany ary eto maso mpanao gazety rehetrarehetra fa sa moa ohatrany hoe mampime ihany fa zao ianao zany a ministre locomotive mitarika so locomotive entina, une locomotive qui tire, une locomotive qui est tirée. Tirée makaiza le locomotive moa? Non, ka amin'izay filamina zay ka zay ny domeninao ka. Misy locomotive anankiray misintona makaty. Misy le misintona makaty. Hitanao mandeha mahitsy izy oui. Dia misy le misintona qui tire, dia misy indray le taritana qui est poussé ka izy amin'ireo ianao amin'ny domeninao. Atsika misintona makany amin'ny tsara sy miroso makany amin'ny fandrosoana foana andehanana any amin'ilay tena hoe fandrosoana maharitra anie ny tena tanjontsika hoe amin'izao amin'izay rehefa vita ty élection ty dia mba hilamina amin'ny malagasy tsy hisy tsony ny crise post électorale ohatran'ireny cyclique teo aloha reny izay nampalahelo izay mitady hiakatra dia mitotona foana isika malagasy, mitady hiakatra dia mitotona, zay no izahana hilamina sy hilaminana amin'izao fotoana izao ka izy io anjara andraikitry ny rehetrarehetra izy io tsy anjara andraikitry ny fanjakana rehetra io, tsy anjara irery io, tsy anjara andraikitry ny mpitandro filaminana irery io, tsy anjara andraikitry ny mpanao politika irery io, tsy anjara andraikitry ny senina na ny asosiana ny zareo io, fa anjara andraikitry ny malagasy rehetrarehetra tafiditra daholo rehetrarehetra hatramin'ny olom-pirenena tsirairay zany. Misaotra tompo. Misaotra tompo.